Ary zaka Raoul no lano filohan'ny FMF vaovao. Tsiditra ho filoha-lefitra fahafito ny solombavambahoaka tiako i Madagasikara. Ambony ny tokonaina ho an'ireo ankizy atrika ny fanadinana CPE. Mankasitraka anao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra MBS amin'izao matinaly izao, tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao. Marapa tompoko lahy finaritra tompoko vavy, asaina ampanajana anao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Araka nitatsika tagnatin'ny lohatenim-baovao teo dia tontosa somatsara tamin'ity androany ity ny fifidianana izay ho filoha hitantana ny Fédération Malagasy ny baolina kitra indray manomboka izao ka Andriamatoa Arzaka Romain Rabekoutra Raoul no lany tamin'ny izany fifidianana izay no tanterahana tany Mangily Ifaty tany Toliara. Any an-toerana Irina Rabe Mananjara nanangona ny vaovao waratsika ny tatitra izay eo amin'ny rindrantsariny Manora Andriamalala. Filohan'ny ligy miisa 520 no nanome ny vato no an'Andriamatoa Arzaka Romain Rabekoutra nandritra ny fiodinana faharoa raha ligy miisa 7 kosa no nanome ny vato ho an'Andriamatoa Erra Somarmaka. Tsy nisy nahazo ny 50 isanjato miampy iray ny kandidat 5 nandritra ny fiodinana voalohany satria vato 7 no azo ny Arzaka Raoul Rabekoutra, samy tsy nisy nahazo vato i Mohamad Abdillah sy Andria Miasa Soudouda. Vato 9 kosa no azo ny Patraiky Rakoto Mamonjy. Vonina ampandroso ny baolina kitra malagasy ny filohan'ny FMF vaovao. Tsika rehetra misaotra indrindrindrindra amin'ny fanohanana moa dia manana endrika maro. Eo ny fanohanana izay mivantana, eo ihany koa ny fitondramam-bavaka izay zava-dehibe. Dia misaotra antsika rehetra, misaotra an'Andriamanitra ny amina totosan'ny fotoanandroany ary ny fidianany antsika amin'ny alalan'ireto président ligue ho filohan'ny fédération. Ny dedikasa moa dia voarakitra ao anatin'ny programa. Voalohany dia ny fametrahana fitantanana manara-penitra eo anivon'izany fédération malagasy ny football izany. Narak'izany dia ny fanatanterahana an'ireo fanarahana peramiasa amin'ireo partenaire avy any ivelany izay efa miandry antsika fotsiny dia androso kelikely motsika ao anatin'izany fitantanana ny baolina kitra izany. Raha mahalala ny amin'ny fototra fa kosa dia isan'ny ataoko hoe défi dia ny anaovantsika ny conférence nationale ny fikaonan-doham-pirenena hijerena ny izay mety enona ny feon'ny be sy ny maro mba ahafahana mametraka tetikasa izay mahazo ny fankasitrahany rehetra. Eo ny président ligue izay miandraikitra ny any amin'ny faritra ny nanana fahefana ho amin'izany kanefa kosa dia ataoko fahazony rehetra ny mba miteny ary dia ho hitantsika eo moa ny vokatr'izany. Ny FIFA sy ny CAF kosa dia nilaza fa tsy misy ny fotoana azo arina fa hiara-iasa amin'ny filohan'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra vaovao izay voafidy izy ireo. Vaovaon'ny politika dia mbola tsy fantatra ny fotoana izay iverenany ilay tolo-dalàna momba ny sata mifeny mpanohitra eny anivon'ny antenimieran-doholona indray. Ny rava tsy nisy vokany ho an'ny mpitondra ny fivoriana tsy ara-potoana izay no tanterahana teny Anosikely. Lolona 720 amin'ireo 740 niatrika ny fivoriana moa no nandany ny hanemorana ny fandiniana izany tolo-dalàna izany ho amin'ny fotoana manaraka raha toa tsy nanatrika ny fivoriana kosa ny olona avy amin'ny antoko tiako Madagasikara. Germain no menjanahary toky Ramarolahy. Ny tsivalana tamin'ny fikasana ametraka demokrasia sadasada eto amin'ny firenena ireo olona. Noporofoin'ireo olona ireo ny mahazoky iray aman-dreny azy ireo ka nandraisany fanapahan-kevitra ny amin'ny anemorana ny fotoana andaninana tsy ilay tolo-dalàna izay nataon'ireo député IRD. Tsapan'ireo maronisa eny amin'ny lapananosikely fa tsy azo atao tery vai manta sy amehana ny raharam-pirenena. Mihemotra indray zany aloha ny fampiarana ilay tolo-dalàna ho an'ny mpanohitra asa hoe hatramin'ny roviny. Vaky ambatolampy ny fanliana ireto lolona ireto ao anatin'io tolo-dalàna io. Nahoana tokoa moa ny député irery andry no tsy maintsy manendry ny lehiben'ny mpanohitra ary maninona no tsy maintsy député izany. Ny voalazan'ilay tolo-dalàna nefa dia opposition parlementaire no everina apetraka. Izany hoe
voakasika avokoa na ny antenimieram-pirenena na ny antenimieran-doolona na ny loolona manana ny lehibeny na ny loolona afaka manao soso-kevitra izay olona everiny mendrika hitazona ny toeran'izany lehibeny mpanohitra izany. Ny lalam-pandrenana raha teo dia efa mametraka eo amin'ny andiny ny 520 fa manana zosy fahefana tahaka ny solombavambahoaka ireo loolona ireo. Mitodika aty Madagasikara ny mason'izao tontolo izao. Fanamby izay napetraka izao fitondrana izao ny ametraka demokrasia modely eran'ny Afrika. Saingy tsy hita taratra izany ankehitriny. Izay maro an'isa ihany no manana fahalalana amin'ny teny. Ny maro an'isa ihany no manapaka izay everiny fatombotsoan'ny vahoaka. Na ny raha tokantranon'ny mpanohitra aza dia mbola fitondrana ihany no mandidy izany. Latsaka ankaterina ny firenena ka ny fiarahamientan'ny tsirairay no anyvaolana anavotana azy. Na tsy mitovy fireha-kevitra aza ny fitondram-panjakana sy ny mpanohitra dia azo antoka fa samy tia tanindrazana avokoa. Tokony alavirina ny fanoliana ary raisina ho tombony lehibe ny fananana mpanohitra matanjaka. Afaraka ny efa fantatsika dia lany tamin'ny amboletra teny anivony antenimieram-pirenena iny tolo-dalàna momba ny satamifey ny mpanohitra iny. Melohy ny solombavambahoaka Totosoandriamampandry ny fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana tamin'ny alalan'izany fandaniana ny tolo-dalàna izany. Ary mampanontany tena hoy izy ny antony mahatonga ny mpitondra ankehitriny matahotra ny filoha Marc Ravalomanana eo amin'izany toeran'ny filohan'ny mpanohitra eto Madagasikara izany. Tahaka izao indrindra ny faneho-kevitra nandesin'ity solombavambahoaka ny Madagasikara voafito amin'ny boriboritany fahaenina ity. Tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana sy lalàna izay misy fa ny fantatray dia tokony manaraka izany lalam-pandrenana zany ao anatin'ny artikla 14 ny rehetrarehetra. Ao anatin'izay ireo koa lalàna 2011-013 izay tokony ampiarina ny décret d'application zany dia tokony ampiarina mazava ny voasoratra fa izay olona izay nahazo vato be indrindra ankoatra ny filoham-pirenena dia izy izay nahazo suffrage exprimé be indrindra izy ny tokony ho lehiben'ny mpanohitra zany eto Madagasikara. Ary mazava zany ao anatin'izay izay olona sy ny atoko politika izay tokony anana an'izany toerana izany. Ary io dia tsy tokony ho vovaina fahatany akery izany fanovana ny lalàna zany na ny lalam-pandrenana izay fa tokony isy ny fifanajana ary tokony misy izay fifanajana ny lalàna izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena izay. Koa izay dia efa manana ny olona izay atolotra ao anatin'izay ary ao anatin'izay koa ny antoko maromaro izay efa nanolotra fa dia président Ravalomanana no tokony izany lehibe ny mpanohitra izay. Ary eto koa dia mbola manambara ihany androany fa ny président Ravalomanana no atolotra team sy ny député team ho lehibe ny mpanohitra zany eto Madagasikara. Tsisy tokony atahorana an'izany mpanohitra izany satria raha te hanana ny demokrasia tena mahombytsika tena na firenena vanona isika tandalàna ilaina ny mpanohitra. Ina moa no atahorana azy tsy hanoka mpanjakana angizy amin'ny soso-kevitra izy anampy izy ary tsy tsikela be fahatany ao anatin'izay ka manisy raha-petraka amin'izay toerana izay lalàna koa no mametraka azy eo kiona tsy hanaovana an'izay. Izay no mahagaga ihany eto amin'ity firenetsika ity fa raha ohatr'izao foana no atao dia tsisy zava-baniny eto tsisy fampandrosoana ny vaniny eto raha mbola zao foana ny fomba fijerevana fanaovana politika eto Madagasikara. Fa tsary mbola nisy ny fakakevitra izay nataon'ny fitondrana ankehitriny tamin'ireo mponina eny Ambotrimanjaka hatramin'ny izao. Raha ny zava-misy anefa dia efa misy ireo teknisianina izay tonga mizaha ny toerana izay hototofana amin'ilay tetikasa Tanamasoandro. Germain Omenjanahary sy Erzora Joanarvony no mitatitra n'izay vaovao izay. Fanapotehana mivantana ireo tantsaha-pamboly sy mpiompy no ataon'ny filoham-pirenena ankehitriny ny amin'ny fanapotehana ny tanimbary mirefy 1000 hektara eny amin'ny faritra Ambotrimanjaka sy ny manodidina iny. Ankoatra ny maha-kolontsaina malagasy ny tanindrazana mantsy dia fantatra ihany koa fa fiveloman'ireo mponina hatrany amin'ny 200 ity toerana ity. Tsy ilay tetikasa Tanamasoandro no ratsy fa ny famotehana ny fiainam-bahoaka no ny eboebo politika. Ny tena manahirana dia tsy mbola misy akory ny fakan-kevitra tamin'ireo mponina momba ny fanotofana raha ny vaovao izay voaray. Tena ilaina tokoa le fisian'ny projet tahaka ireny amin'ny ankapobeny nefa ny fahitako anazy raha ny toerana misy azy
hitako hoe akaiky loatra le izy satria raha mba tsy asepotra Antananarivo renivohitra ny atao dia tsy tokony ala metatra vitsivitsy any Antananarivo le izy fa tokony voaka lavitra satria tsika malala fa raha ny ivelany zao dia misy ny atao hoe périférika. Raha tena ho totofana tokoa le tany satria 1000 hectara marina aloha tsy ahita 1000 hectara eto Antananarivo renivohitsika zany raha tsy hopita eo dia mbola tsara natao ny fifanarahana amin'ireo tompon'ny toerana sy ireo tompo-tany indrindra moa sady malagasy izy ireo. Ny fanatanterahana azy ao anatin'ny fotoana fohy raha ho anay teknisianina aloha tsy ho vita ao anatin'ny 5 taona ny anangana tanàna vaovao zany, indrindra fa ny amindrana ny ministera, anaovana trano, anaovana fandaminana rehetra amin'ny ankapobeny zany mahakasika an'izay toerana izay dia tsy ho vita ao anatin'ny 5 taona ka tsy haiko hoe inona no vitaina ao anatin'ny 5 taona ao anatin'le tanamasoandro. Samy manara-maso ary miandry ny fampanantenana izay nipopoaka nandritry ny fampelezan-kevitry ny filoha ankehitriny ny malagasy ny hita aloha atreto tao anatin'ny valivolana izay dia fasahirana tanteraka ny eo amin'ny sosialy ny vahoaka madinika. Mbola tsy ao anatin'ny virany mpitondra ho amin'ny titaona ity izany fitsinjovana ny sosialim-bahoaka izany satria dia nahena indray ny teti-bola ho amin'izany fa nafindra any amin'ny aitraitra ny filoha. Fa tonga atreny amin'ny faritra Ambohimanarina ao anatin'ny boriboritany fahaenina iny ny olona ny famatsiana rano ho an'ny mponina jiaby tahaka ny zava-misy eto Antananarivo renivohitra. Ankoatra izay dia misy ihany koa ny lafiny tsy fandriam-pahalemana izay mirongatra ankehitriny. Tamin'ity niany ity dia nagnano tatitra momba ny fivoriana tsy ara-potoana izay nataony teny anivon'ny antenimieram-pirenena ny solombavam-bahoaka lany tao amin'ny boriboritany fahaenina Andriamatoa Todosoa Andriamampandry. Tamin'izany ihany koa no nanasongadinany fa misy ny olana ary na dia mitondra vahaolana aza ireo solombavam-bahoaka eny an-toerana dia tsy vita izany fa ny fanjakana mihitsy no tokony handray andraikitra amany olany vahoaka. Rahantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Tsy afabela amin'ny olan'ny famatsiana rano fisotro madio sy ny trangana tsy fandriam-pahalemana ary ny olana eo amin'ny famatsiana ny tanimbary ny mponina ao amin'ny boriboritany fahaenina. Tsy mandray ny andraikitra tandrify azy ireo mpitondra isan-tsokajiny mba hamahana izany olana izany ka ny vahoaka no zary atao ankilabao. Amin'izao dia ny rano tsy mandeha izay efa mambolana maro izay tena kilometera 1 kilometera mahery no milahatra ny olona hatramin'ny 4 maraina ka hatramin'ny 4 alina dia milahatra ny olona ary misy tsy matory ary. Zara fa mandeha 30 minutes isan'andro na adiny iray raha misy ny rano izay tena sahirana amin'ny vahoaka ka manao antso avy re ho an'ny ministera izay voakasika an'izany sy ny fitondram-panjakana sy ny jirama mba tsy harevo manokana fa mijaly ny vahoaka indrindrindra fa eto Ambohimanarina amin'ny orana eo fendrasana arary sy ho faty ve ny vahoaka vao metsika ao anatin'izay. Eo koa anisan'ny tena masirana ny vahoaka dia ny tsy fandriam-pahalemana ety amin'ny boriboritany fahaenina misy efa fokontany vitsivitsy vonona manana toerana anaovana an'izay poste avancé izay zany dia izay koa zany dia anisan'ny tokony hojerena ao anatin'izay. Eo koa ny foto-drafitr'asa izay petabe izay tsy vita tetỳ Ambohimanarina izay tena lasa tena faralan'olona mihitsy Ambohimanarina ao anatin'izay dia zany zany anisan'ny olana tsy maintsy jerena ao anatin'izay ary hoentina izay any amin'ny mpanatanteraka. Mitady vahaolana araka izay tratrany ny solombavam-bahoaka voafidy tao an-toerana tahaka ny hoe fanamboarana vovo vitsivitsy amatsy tokantrano 520 eo isan'isany. Manana zoa fantatra ny zava-mitranga ara-politika eto amin'ny firenena ny vahoaka ny Ambohimanarina ka tsy natao ambany zavatra ihany koa ny fanaovana ny tatitry ny fivorian'ny antenimieram-pirenena izay notanterahana ny Sabotsy 24 ny volana Aogositra taona 2022. Tsy atao-tompotrano mihony ny vahoaka fa dia nanao tatitra ny tenako tamin'ny fivoriana tsy ara-potoana izay natao teny anivon'ny antenimieram-pirenena dia nazavaiko atsipriany ny anton'izany rehetra zany ho an'ny vahoaka ary izay koa ny asan'ny solombavam-bahoaka dia napetrako mazava izay ary nambarako ny vahoaka zany izay tapaka sy zava-niseho teo anivon'ny antenimieram-pirenena satria izay natonga ny vahoaka ny menimenina sy tsy ampy hatramin'izay satria tsy ampy izay serasera izay natao tamin'ny vahoaka izay ny voalohany. Ny faharoa dia fankasitrana ny vahoaka izay nifidy satria anisan'ny nahazo vato ambony ny tena raha teto amin'ny faritany n'Antananarivo no zoina dia nankasitraka azy ireo dia niara-paly
ary nisy nofokena mitampiavarana zany toetra isan'ny nampisalasala ny mpifidy nandritra ny fifidianana natao teto Madagasikara ny fiatakatahan'ireo olom-boafidy rehefa lany soamatsara izy ireo. Noporofony ny solombavam-bahoaka Todsoandriamampandry fa tsy manary ny mponina mbo manarina ny tenany ary mbola vonona hiasa sy hiady ho an'ny vahoaka rehetra eny amin'ny boriboritany fahaenina. Eo amin'izay resaka politika izay atrany dia tsy mitsahatra ny manaparitaka ny foto-kevitra ijoroany sy ny tolona izay ataony ny MCF na ny hetsiky ny olom-pirenena izay mamongotra ny osika sy ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny fifidianana. Tamin'ity herinandro ity dia ny tapany atsimo no noteteziny MCF sy ny mpikambana rehetra ao aminy toy ny tao Fianaratsoa, ny tao Ambalavoatsy Paris ary ny paka atrany Toamasina izany. Mitatitra ny akony izay vaovao izay Germaine Menjanahary sy Tahiry Niaina Ranarinirin. Taorian'ny tanànan'ny Fianarantsoa dia ny distrikan'ny Ambalavao sy Toliara indray no notsidian'ireo delegaziona mafonja ny MCF na ny hetsiky ny olom-pirenena miady amin'ny osika sy ny tsy fahanaran-dalàna nandritra ny fifidianana. Votoatin'ny resaka atrandry ny alatra bevava sy ny osika ary ny tsy fahatomombanany ny fifidianana izay natao teto amin'ny tsikiny. Zava-dehibe ny ahafantarany vahoaka malagasy ny tena zava-misy marina nandritra ireny fotoana ireny. Ny baribary be ary tena maro tokoa ny osika sy ny fandokan-dalàna nisy tamin'ny fifidianana iny ka ny vahaolana izay heverinay fa tokony ho raisina dia ny fanavaozana ny mpikambana anatin'ireo rafitra izay nampiandreketina any iny fifidianana iny. Faly izay vahoaka hoe mitsangana ny antoko-panoatra ary tena velom-bolo hoe manomboka eto tena hisy fiovana eto amin'ity firenena ty hipoitra daholo izany tsy mety rehetra ary hanova zavatra lehibe izany antoko-panoatra zany. Safidy ny antoko-panoatra ny Filoravalomanana izay filompanorona ihany koa ny antoko-tim izay antoko misanay izahay mahita fa mendrika anazy izay ary manana fantenana be izahay ny fomba fiasa izany atao hoe antoko-panoatra zany eto amin'ity firenentsika ity. Raha ny vaovao izay voaray dia hitohany amin'ny faritra avaratry ny Nosiny ny dian'ny MCF. Ny arahana hita tokoa mantsy ny tsy fahatomombana ny fifidianana izay efa natao na tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena izany fiodinana voalohany sy faharoa ary nitoy tamin'ny fifidianana ho solombavam-bahoaka. Ankehitriny dia fantatra ihany koa fa efa miomana indray amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ny fitondram-panjakana amin'izao. Eo amin'ny resaka sosialy dia tsara nisy nitandregny ny fitarainan'ireo mponina jiaby manerana any Antananarivo manoloana ny olana eo amin'ny famatsiana rano fisotro madio. Maro ihany koa ny olana izay sedrainy ireo mponina eny amin'ny faritra jiaby eny saingy tsy mbola nahitana vahaolana mahafapo izany hatramin'izao tahaka ny zava-misy eny Andotapenaka eny. Nory Fitiavana sy Erzora Jaonarivony no nanangona ny vaovao. Mianjera amin'ny fokontany Andotapenaka voalohany avokoa ny olana ara-tsosialy ankoatra ny resaka pilonina mijaly rano ny mponina nanomboka ny fiandohan'ny volana Aogositra kanefa tsy mba isan'ireo fokontany ny sitraka ny rano siterna avy amin'ny Jirama. Mangony fotsiny ny fahatapahan-jiro mahery vaika saika ho isan'andro. Panendaka ity tena misy amin'ny ariva ohatran'ny ny tamena iny izao. Ny amin'ity tena be mpangalatra be mpamakitra mitony amin'ny isaky ny alina. Hoany akaingana zao teto akaikinay teto zao nisy vaky trano. Voangana kely zao vao tamin'ny tapabolana izy zao tato mipamaky trano nisy teto telo lahy izy niakatra tamin'ilay trano teo atsinanana teo trano misy etazy roa dia be ny ambony be izy saotiny granaka ty ambany taty. Ty le lalana le ty aminay zany le mena avaratra anakany iny taloha misy jiro mirehtra ty amin'izao ohatrany tsy dia misy jiro mirehtra. Ny jiro tapatapaka ny rano koa ndraindray tapaka koa. Mety eo tamin'ny volana ambony teo zao ny tena tapaka matetika ny rano. Jiro isakariva tapaka. Ny rano koa zao mampitaraina ny olona mihitsy satria le izy zao miaina be zany le posansan'le fandehanan'le rano dia lasa milahatra be ny olona raha mandahatra izy zao dia any amin'ny valo any zay vao
matovy rano raha mandahatra bidô amin'izao. Saly le olona tsy mahazo rano zany sasany. Ilaina zany mba betsaka le rano. Zany pompe zao ny ato zao dia tsy dia maraka leo. Raha hoe lahatra karano tsy mahazo fa tonga dia mividy 300 ny vidanana andray bidon dia ianao miloloha mody any an-trano. Noho ny fahatapahan-jiro miaina ao anatin'ny aizina ny vahoaka nandotam-penaka vokany manjaka ny tsy fandriam-pahalemana etaeta ny mponina ny isian'ny jiro manazava ny tanàna saingy tsy mbola nisy ny aina izy ireo mandraka androany. Ilaina tokony asiana jiro zany zao ny elakelan-trano isaky ny elakelan-trano hoe lalana ohatrana dia tokony mba asiana jiro mirehatra daholo zany ny tanàna mba hampilamina an'ilay fandriam-pahalemana zany. Amin'ity koa zany tokony mba asiana mpitandro ny filaminana zany mba hoe miodiody ety fa ety tena mamay be ety amin'ny faritra andotam-penaka. Feny mahazvana ny olana ara-tsosialy eto an-toerana tsy amin'ny fokotany andohata-penaka voalohany ihany no ahitana izany fa saika ny fokotany maro manerana eto an-drenivohitra. Aiza ho aiza ny fitondram-panjakana manoloana izany. Ankoatra ny fijalian'ny mponina eto Antananarivo amin'izay famatsiana rano sy jiro izay dia mampitaraina ny maro ihany koa ny fiparitahan'ny fako manerana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Mitaraina araka izany ohatra ny ao amin'ny faritra Ambohimanarina ao anatin'ny boriboritany fahaenina iny izay magnano antsoava amin'ireo tompon'andraikitra voakasika izany satria ny commune Antananarivo renivohitra no maloto nefa ny Samva no tokony hanao ny andraikiny kanefa tsy magnano an'izany. Hoaratsika izay vaovao izay eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Nandritra ny herinandro mahery izay tsy nisy mpandroaka ny fako eny amin'ny boriboritany fahaenina misavovona hatreny amin'ny lalabe ary miparitaka hatrany anaty lakan-drano izany fako izany. Manampitrotraka ny fofona mantsina miteraka aretina ho an'ireo mponina eny amin'ny manodidina. Maloto ny tanàna. Reny tatatsy reny tokony lalan-drano lasa fien'ny fako. Izany inona tiako tenena dia ny hoe tokony mandraindraikitra ny Samva amin'ireny fanjofana fako reny mba tsy hitaran'ny fako misavova eny amin'ny dabapako. Amin'izao manko dia ny commune foana no menatsiny hoe commune tsy mandraindraikitra amin'ny fanalana ny fako. Kanefa tokony ho izy ny Samva tokony andraikitra an'izany. Tsy izy amin'ny Samva fa sampana anankiray izay iandreketan'ny ministeran'ny rano. Eto zany zay dia manentana ny ministeran'ny rano manao antsoavy zay hoe jereo ny fako ety amin'ny tanàna aty amin'ny vahoaka madinika aty fa tena mijaly ny vahoaka misavovo ny fako ararin'izay ny mponina ety dia mangataka amin'ny ministera jereo rery aza atao resaka politika ny zavatra fa ataovy amin'ny fotsy miangatra vahoaka ny jerentsika tokony hiara-iasa ny Samva sy ny commune. Efa nao amafisin'ny solombavim-bahoaka ny Madagasikara tamin'ny ity herinandro ity fa tsy anjara andraikitry ny commune Antananarivo renivohitra ny mandroaka ny fako. Ny Samva izay eo ambany fiahin'ny ministeran'ny rano sy ny fanadiovana sy fidiovana no tokony hanao izany. Tsy tokony ataon'ny mpitondra ankehitriny resaka politika tahaka izao ny fiainam-bahoaka satria miteraka aretina sy miteradoza ho an'ny vahoaka ny fiparitahan'ireo loto maro isan-karazany amin'ny alalan'ny tsy fandrofana ireny fako ireny. Fa 3 volana lasa izay no nitaraina ny mponina teny amin'ny faritra andotam-penaka voalohany iny manoloana ny fisian'ilay pilona lehibe izay natsangana. Mitaraina izy ireo ankehitriny ary satria tsy mbola nisy niaino ary tsisy namaly izany fitarainana izany kanefa efa mipaka amin'ny fahasalaman'ny mponina eny an-toerana ny fisian'io pilona lehibe io. Noro fitiavana sy Erzora Jonarfon. Mbola tsy voavany olany pilona izay tarainany vahoaka mafy dia mafy ao ny fokotany andohata-penaka voalohany amin'izao na dia efa nisy aza ny fivoriana teo anivon'ny fokotany sy ny tompon'andraikitra voakasika. Hatramin'izao aloha zany aloha mbola tsy henkeny ireny toerana hatramin'izao aloha fa ilay izy fotsiny zany hoe tsy mety zany izy amin'ny resaka fahasalamana zany ilay fipetrahan'ilay io. Maromaro ihany zany ny olona mponina teny fa nandeha nanao rodorodo be nandeha nakao amin'ny pilona mihitsy tamin'izay andro arivarivo izay. Toatrany tsy naheno mihitsy aloha tena tsy naheno hoe nisy valiny sy ihany ohatrany hoe le tamin'ilay aniny ihany nenay le tamin'ilay resaka voalohany iny tsy nahenoka anazy. Vokatry ny fitavozavo izany ny tompon'andraikitra efa miantraika amin'ny vantana amin'ny mponina ao an-toerana ny fijoroany io pilona io amin'izao. Tsy mankasitraka ny pilona izay satria fanakaikaiky eo ihany zahay na dia ny fahasalamana raha tsy misy fahasalamana mihitsy zay azony mahery vaika be ilay izy. Eo koa ny
Ny fiarahamonina zany tena ao anatin'ny tena tsy fankasitrahana mihitsy amin'izao tsika miteny zao hoe izy reo raha amiko loatra ny tsy mety mampahaotra ny hoe makarary sao io tsy ny makarary saina dia amiko tsy mety ilay izy fa tokony hoe mba hoe toeran-kafo na aloha ilay izy ohatry ny manahirana aminay ihany ilay izy satria ny tena mba matahotra ihany ohatry ny olona rehetra. Anao ahoana ny hoavin'ny vahoaka madinika raha toa ka toy izao foana ny zava-mitranga aiza hoe zany fandraisana ndraikitry ny fanjakana manoloana izany. Fa ho tanterana amin'ny talata fa 17 ny volana Aogositra ho avy izao ny fanadinana CEPE amin'ny ity taona 2010 sy 2020 ity. Mpianatra sy iray aman-dren'ny mpianatra maro teny anivon'ny fokontany Akatindravolahy no nahazo tombony manokana satria dia nisy ny fikambanana mpanao asa soa araiky izay nanolotra fitaovana ho an'ny zanak'ireo mpianatra ireo iray aman-dreny ireo amin'izany fiatrehana ny fanadinana CEPE izany. Teny an-toerana nanangona ny vaovao Mirado Rabenjamina sy Erzora Jaonarvony. 5 taona zay no efa nijoroany ny fikambanana Destiny tany am-piandohana dia manodidina ny 10 ny mpikambana tao anatiny. Amin'izao fotoana izao dia efa mahatratra 500 mahery izy ireo. Manodidina ny 500 ireo mpianatra nahazo fanampiana tamin'ity indray mitoraka ity. Marina fa tsy misy idiran'ny resaka politika ny hetsika izay ataon'izy ireo. Matetika ny ankizy any amin'ny mpianatra ny EPP tena mbola sahirana ary be dia be ireo ray aman-dreny tonga mitodododany aminay mangataka ny fanampiana dia verinay fa fotoana mety izao entinay hanampiana azy ireo. Ny zaraina androany trousse, stylo, règle, gomme, teint crayon dia chocolat ho an'ny ankizy. Asa sosialy no ifantohan'ny fikambanana manampy ny vehivavy sahirana sy ireo mpianatra. Jeran'ireo reny tena manana zanaka tena sahirana dia any amin'ny EPP ihany koa tsy ny kilasy ray amanontolo kosa aloha fa matetika zany amin'ilay vao manomboka any amin'ny kilasy T1 any tena sahirana ilay ray aman-dreny dia manampy ihany koa izay fourniture ny scolaire andreny ampiana amin'izay misy cahier. Ala sahirana ho an'ny ray aman-dreny ny tantsoroka sahala amin'izao ary ery lehibe ho an'ireo mpianatra hoentina miatrika ny fanadinam-panjakana. Tsy mitany amin'ny fokontany Akatindravolahy ihany no nisy an'izay fanomezana fahafapo ho an'ny mpianatra hiatrika ny fanadinana izay fa nitetsy amin'ny EPP Ilanvato atao anatin'ny boriboritany fahaefatra ihany koa dia anisany sitraka izany ireo mpianatra miisa 70 fanomezana izay natolotry ny solombavambahoaka voafidy tao amin'ny boriboritany fahaefatra Andriamatoa Rambosalama Emilien waratsika ny izay vaovao izay tateriny Jessica Miray sy Erzora Jaonarvony. Fihetseham-poko izao dia efa matahotra ihany satria mbola tsy netrehako ilay fanadinana dia matahotra ihany. Français tena mampitahotra anahy satria io foana tsy azahoako moyenne na dia manao examen blanc izay dia io foana tsy mahazo moyenne amin'io mihitsy aho. Fa ankoatr'izay aloha dia antonontonony foana ny moyenne ako. Efa tony tsara ny foko hiatrika ny CP satria io ny diplôma voalohany ho alaiko. Matiera tena atahorako indrindra izao amin'ny matiera rehetra dia ny problème. Fa io mantsy tsy azahoako moyenne foana isaky ny manao examen blanc izay na ao am-pianarana. Tokony aina misy hoe ho afaka vonina tsara hiatrika ny CPE sy matiera indrindra tsy haiko dia ny géographie. Io foana tsy mampahazo moyenne na amin'izay zavatra ataoko, amin'ny lesona ataoko. Fihetseham-poko mba afaka mitanjona, afaka CPE 6e dia ho tonga ny amin'izay tanjona ifarana. Ambony foana moral miatrika an'ilay CPE 6e. Dia fihetseham-poko dia matatahotra ihany. Problème no tena atahorako. Tokony hainako hoe afaka ho CPE 6e. Narahinao teo ny fanehoan-kevitra ireo mpianatra izay hiatrika ny fanadinana CEPE amin'ny talata ho avy izao sy ny fahavononan'izy ireo amin'ny izany. Fa hoaratsika izao kosa ny tatitra ilay vaovao momba ny fanomezana ho an'ny teo amin'ny EPP Ilanvato. Hiatrika ny fanadinam-panjakana voalohany dia ny CEPE ny talata 17 Aogositra izao ireto ankizy ireto. Maro ny mety ahiahy ho lalovany satria samba no an'ny ankamaroan'izy ireo izany. Miahiahy tahaka izany ihany koa ireo ray aman-dreny. Isan'ny mampiahiahy ny fitaovana sy ny vola hiatrehana ny fanadinana. Tonga ny zara fitaovana sy ody ambavafo ho an'ireo mpianatra hanala fanadinana miisa 70 tao amin'ny EPP Ilanvato ireo araka izany ny solombavambahoaka ny Madagasikara Emilien Rambosalama ny Sabotsy 14 Aogositra. Izy zany mba tena hoe ifatohan'ny mpianatra amin'ny
fanadinana taona zany a fa tsy letilety fanana te raha malala ny fahoriana amin'izao fotoana dia aveo andeha hindrana crayon na hindrana campagne fa mba ilanao amin'izay zavatra zay sy mba namaivana ny fahasaranana andray aman-dreny zao naton'le hitsy manala fahasairana tokoa izao fihetsika izao hoy ireo ray aman-dreny ny saotra sy nankasitraka ny fihetsika misaotra betsaka anareo mpagnome monsieur député isaorana betabe isaorana betabe koa ny fikambanana izay nanolotra fanomezana ho an'ireto zanakay izay hanala fanadinan'ireto tsisy ny azonay iray aman-dreny atao fa tsy ny fisaorana dia misaotra betsaka Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny hamaly fity avy folo eny ny elan'ny paosin'ny zareo izay nanome fa dia misaotra tompo misaotra anareo mpagnome zany satria ampy tsy mividy tony ny ray aman-dreny fanomena rehefa meza zay dia mba efa ampy analany CPC ananany reto misaotra anareo mpagnome dia mankasitraka anareo dia misondrota avy amin'ny asa izay ataonareo tompoko ny fikambanana firaisan-kina no niara-ny isalahy tamin'ny nahavitany izao fizarana fitaovana izao tsara ihany koa ny mampahafantatra fa tato amin'ny EPP ilany vato no nanala ny fanadinana CEPE tamin'ny taona 20 sy 700 ny solombavam-bahoaka Emilian Rambosalama no araraotiny mpanao gazety ny MBS moa ny nanontany ny solombavam-bahoaka Emilien Rambosalama manoloana ny fandanina antery tamin'ny 12 ny volana Aogositra teo an'ilay sata tolo-dalàna mirakitra ny sata mifehy ny mpanoitra teny amin'ny anteny meram-pirenena hoarantsika izay fanehoan-kevitra izay amin'ny mampanohitra ny antoko-tim manana ny anjara toerana ho filohan'ny mpanohitra ao anatin'ny birao maharitra eny anivo ny anteny meram-pirenena izy ireo filoha lefitra fahafito izany mandahy ary tsy hipetraka eo amin'ny toerana io ny solombavam-bahoaka tim satria tsy mifanaraka ny lalàna 1.24 tsipika 3.30 dia zay dia tsy andray an'izany toerana ho vice-président c'était vice-président parlementaire zany mihitsy ny zakay fa aleonay manao député tsotra mpanohatra ohatran'izao fa tsy mila zany poste na vice-président zany zakay fa ny poste vice-président ho anay dia ny poste na vice-président officiel zay filomarka ravalomana zay voateniny eo anatin'ny lalam-panorenana sy ny lalàn'iny zay ihany no ekenay fa akoatran'izay dia tsy misy aminay no terenan'olana ireo solombavam-bahoaka ny IRD io tolo-dalàna mife ny satan'ny mpanohitra io ny alakamisy 20 Aogositra teo lalàna raha tsy ahivina efa lany ny taona 1.24 teny anivon'ireo parlementaire izay miandry ny fampiarana azy sisa dia izaho nanaovana tolo-dalàna vaovao sy no terenan'olan'iny izao indray mitsipaka ary tsy mankasitraka izany tanteraka ireo solombavam-bahoaka tim izy ireo izay efa tsy nanatrika ny fandaniana ilay tolo-dalàna zany dia efa fantatrareo moa fa ny solombavam-bahoaka amin'ny groupe parlementaire tim dia tsy nifidy ary nandany zavatra iny ka reny zany aminay dia atao hoe resaka fandaniana ny tolo-dalàna botolo fotsiny ary tsy fanajana ny tany tan-dalàna ary efa endriky ny jadona sady reny amin'ny fitantanana ny tany sy ny firenena ka aminay reny dia tsy izy ary zay ny antony tsy fidiananay an'iny ho anay eo amin'ny groupe parlementaire tim zany dia zavatra tsotra fotsiny tsy manana baiboly afa-tsy ny lalàna 2011-013 zakay dia avoaka ny décret d'application iny raha sanatr'izany eo aminatin'ny fanatanterana ny décret d'application misy tsy metimety dia ao no mifampiresaka fa tsy lalàna anankiray mbola tsy hita akory zay tena hoe ny fampiasana azy dia fanao lalàna vaovao indray tsy mety zany ary zany dia mandika ny lalam-panorenana zany zavatra zany ary raha jerena ny eo amin'ny article 440 amin'ny lalàna io any alia fadimy dia tsy voateny eo anatin'ny tsy manaraka an'izany atao hoe esprit an'izany mihitsy ny ao anatiny io tolo-dalàna io fa dia entina fanoliana ny filoha Ravalomanana zay lehibe ny antoko tim tsy ho lehibe ny fanoherana fa atao lehibe na fanoherana saritsary fotsiny mariky ny tsy fahatokisa-tena ny fitondrana izany fa indrindra tahotra ny ho tsarain'ny mpanohitra amin'ny asa ataony raha toka ny filomarka Ravalomanana no eo amin'izany toerana ny mpanohitra izany misavorivory ny ponina ao analavory amin'izao fotoana izao mikatso noho ny fitiavan-tenan'olombitsy ny fampandrosoana ny tanàna misy loko ny ponina any antoerana araka izao taty vaovao ataony Jessica Mira izao
17 kilometatra miala ny commune ambanivohitra Nalavory no misy ny tanàna ny Andranomena, Fokotany ambony rino distrika ny Miarinarivo faritra Itasy. Nahita ny fahantrany mponina sy ny fahasairana ny mponina ny fikambanana Angela ka nirona tamin'ny fanampiny. Natombony tamin'ny fanondrenana sekoly EPP, nitoy tamin'ny fananganana CEG sy toeram-pitsabony ary nihitatra tamin'ny fananganana fotodrafitrasa ho fialam-boly ho an'ny mponina izany. Tsy nilamina toy ny teo aloha intsony anefa ny fandriam-pahalemana ka nangataka nisy ny poste fixe ho an'ny zandary ny mponina sy ny fikambanana ka nijoro izany. Mbola ity fikambanana ity hatrany no niantoko an'ilany rehetra. Vahoaka maro no mahazo tombotsoa amin'izany sekoly zany, vahoaka maro no mahazo tombotsoa amin'izany hôpitaly zany satria raha dinihana amin'izay aty amin'ny farany avaratra aty zany lalana 220 kilometatra miala ho Analavory ny tapany avaratra ny commune Analavory zany dia sarotra be raha izany no hoe any Analavory no anentsika CG na no anentsika hôpitaly. Taty aorina dia notsiriritina vadina jeneraly ny sotro ronono izany toerana izany ka nitady hevitra avy hatrany izy hisoparana ny asan'ny fikambanana. Fandrekerekena sy fandreberebena ny sain'ireo mponina izay nasaina nandoha vola 3 alina ariary isan-tokantrano aloha no nataon'izany vadina jeneraly ny sotro ronono izany. Ny tambiny dia nihahazony ampahany amin'ny velaran-tany iasan'ny fikambanana. Ka zavatra angatanay mba midina mpanao fanjakana mba andamina an'izao fa potika mihitsy fiarahamonina manontolo aty ary potika amin'ny fiainanay aty satria zareo tena madido be ary izy tena olombitra raha eo amin'ny tanànanay zao efa politafo fotsiny izy zay enina mbivaly politafo. Mitohy hatrany ny disadisa satria hatramin'ny fampidirana rano fisotro madio an'izany toerana izany dia nosakana n'olombitsy. Miato aloha izany ny fampandrosoana ny tanàna. Ary nisy olona avy Antananarivo te hitady vola angamba izy tena tsoroko zany. Te hitady volana izy na te hahazo vola androbanita tsa dia mampirisika an'ilay olona hiady fotsiny. Fantatra tamin'ny fanadihadiana nataona mpanao gazety fa tao ambadika io vadana jeneraly misotro ronono io ny fikambanany iray milaza ho miaro ny izony olona amin'ny resaka ady tany. Le tiangatahako zany mba hijery akaiky zany fanjakana satria olombelogno zay fa tsy biby. Nisokatra rangonomaly 17 ny volana Aogositra ary tsy farana ratsy amin'ny 17 ny volana Oktobra ho avy izao ny fisoratana anarana amin'ny fifaninanana idirana ho zandary amin'ity andiany 570 izao misokatra izao ary ny tombony isan'ireo manangy izay horaisina amin'izany satria 290 no isan'ny mpianatra horaisina ka ny 100 dia manangy avokoa. Edena Eliano mitondra ny andinindiny makasika an'izay. Mahasarika ny vehivavy ny fidirana ho zandary ary tsy mitsambitombo ireo mirisika hanao ity asa fanompona ity. Amin'ity fifaninanana andiany 570 ity dia misy 20 amzato ireo horaisina raha toa ka 20 amzato izany tamin'ny andiany navoaka farany teo. Izany hoe 100 ireo mpianatra ho zandary no vehivavy. 290 ireo zatovolahy sy zatovavy horaisina, 570 amin'ireo no lehilahy. Fepetra maro no takiana amin'ny fidirana ho zandary ary tsy misy fiovana toy ny hatramin'izay izany. Saingy tsy mitovy kosa ny fepetra takiana amin'ny sokajy voalaza teo aloha ireo toy ny hoe 20 taona zandry indrindra saingy 30 taona kosa no zokiny indrindra ho an'ny zatovolahy ary 20 taona ho an'ny zatovavy. 70 kosa ireo kamboty sy vadina velan'ireo zandary maty nandritra ny fanatanterahana ny asa voabaiko ary 20 ny isan'ireo mpiadina izay manana fahaizana manokana toy ny informatika sy ny fifandraisan-davitra, ny familiana sy ny fikojakojana fiarakodia, ny fanatanjahantena sy ny maro hafa. Nisokatra nanomboka ny 13 Aogositra 2024 moa ny fisoratana anarana sy ny fametrahana antota taratasy ka ny 13 Oktobra 2024 amin'ny 10:00 vao ikatony izany. Vaovao toe-karena amin'ny taona 2020 sy 2020 dia tombanana hiakatra hatrany amin'ny 20 tapitrisa taona ny vary hafaran'ny firenena afrikanina raha ny tatitra nataon'ny FAO no ny fitombon'ny mponina sy ny fiakaran'ny fatrambary lany no mahatonga an'izany raha ny tatitra hatrany tsy misy afa-tsy 100 ny famokaram-bary nefa eto Afrika raha oharina amin'ireo kontinanta maneran-tany. Mbola edena Elia hatrany no mitatitra n'izay vaovao izay. Tsy mitsambitombo amin'izao ny fatran'ny fandanim-bary eto Afrika raha ny fanadihadiana sy ny tatitra farany nataon'ny OCDE, FAO.
vokatry ny fitombon'ny mponina ny mahatonga izany izay misy fetraka angoavana amin'ny toe-kareny firenena iray. Tombanana hiakatra 5 kilao ny fatran'ny varilany ao anatin'ny iray andro hatramin'ny taona 2024 ho an'ny olona iray io. Vokatr'izay tsy maintsy hitombo ihany koa ny fanafarana vary avy any ivelany amin'ny 10 taona ho avy io satria ny ankamaroan'ny mponina eto Afrika dia mifototra amin'ny fihinanam-bary avokoa. Manodidina ny 17 tapitrisa taona hatramin'ny 20 tapitrisa taona izany fanafarana vary izany raha nambarany FAO hatrany. Izany hoe hiakatra 770 isanjato raha oharina amin'izao fotoana izay manodidina ny 530 isanjato. Everina araka izany fa ho lasa loalisitra amin'ireo firenena maneran-tany voalohany anafatra vary i Afrika Atsoatsy. Isan'ireo firenena hita tombontsoa amin'ny fanondranana izany vary izany nefa i Inde, Thaïlande ary Vietnam izay samy mpamokatra vary avokoa. Azo tombony avy roendy ao anatin'ity tsenam-barotra ity kosa ireo firenena afrikanina tandrefana izay mpamokatra vary betsaka indrindra aty Afrika. Raha io tombana nataon'ny FAO io dia voakasika ihany koa ny Madagasikara. Efa nataonany maro isika no nanafatra vary avy any ivelany. Amin'izao fotoana izao anefa nahitana fiakaran'ny fitombon'ny mponina izay vao maika hampitombo indray ny fatram-bary ilaina. Ny vary rahateo no isan'ny foto-tsakafo ny Malagasy. Mbola lavitra ezaka araka izany ny ananana fahaleovantena ara-tsakafo satria hatreto ihany koa tsy mbola misy politika mazava entin'ny fitondram-panjakana anatrarana io tanjona io. Isan'ireo firenena mivelona amin'ny vary ihany koa i Azia sy Amerika Latina. Raha ny tombana maneran-tany dia manodidina ny 1.2 isanjato eo isan-taona ny fandanian'ny mponina vary ao anatin'ny 10 taona manaraka raha toa ka 1.5 isanjato izany teo aloha. Tsy voakasika izany kosa i Inde izay manana tahambany indrindra amin'ny fatran'ny fandaniam-bary na dia firenena isan'ny mpamokatra vary aza izy. Fa miompapana ny fahasimban'ny tontolo iainana maneran-tany raha ny tatitra nataon'ny manam-pahaizana Amerikanina mampivarahontsana ny tatitra izay nataon'izy ireo hatrany ary anisan'ny voakasika izany i Madagasikara izay ahitana karazana zavaboary izay ahina olany tamingana maromaro. Noro fitiavana sy Tokira Marolahy no mitatitra n'izay vaovao izay. Mitombo avo 570 ny fampitehan'ny zavaboary eran'izao tontolo izao. Fanadiadiana navoaka ny kurenta biolojia ny volana Melasa teo no namoaka fa 2 tapitrisa no tandron-domondoza ankehitriny ary 2.500 ireo zavamaniry efa lany tamingana. Tamin'ny alalan'ity fanadiadiana ity ihany no nahalalana fa Madagasikara dia isan'ireo manana zavamaniry tsy misy mpanana eran'izao tontolo izao. 2,000 ireo karazana zavamaniry misy eto ka ny 700 sokajiana ho isan'ireo antsoina hoe plante endémique. Na izany aza nefa dia tafiditra anatin'ireo faritra antsoina hoe mafana ny nosy malagasy satria isan'ireo firenena manana zavamaniry tandinomondoza be indrindra raha oharina amin'ny Angletera. Ny resaka fambolena tsy manaraka ny fenitra sy ireo tetikasa famoronana tanan-dehibe no antony voalohany mahatonga ity fampitehan'ny zavamaniry ity eto Madagasikara. Ny antefan'ny fanadiadiana manokana nataon'ireo manam-pahaizana ireo baobab. 5 karazana sisa ireo baobab antsoina hoe candidier. Ireto azo ireto izay tsy misy afa-tsy eto Madagasikara dia sokajiana anatin'ireo zavamaniry izay tsy misy afa-tsy 7 karazany eran'izao tontolo izao. Natafiditra anatin'ireo karazana afaka mamelo tena sy ela velona hatramin'ny 100 taona mahery aza ny baobab dia tandinomondoza sy mety horingana ihany koa raha tsy misy ireo fepetra entitra iarovana azy ireo. Tsy salasalana ny ilazana fa fanamby lehibe ho an'ny olombelona ny fametrahana paikady hiatrehana ny fahampitehany harena voajanahary sy ny fiovaovany ny toetry ny andro. Rehefa namoaka ny fehi-kevitra ireto manam-pahaizana ireto dia namoaka antony 5 mitarika ny fahampitehany harena voajanahary eran'izao tontolo izao. Isan'izany ny fandotonany rano sy ny ala, ny fanjonoana diso be loatra, ny fiovaovany ny toetry ny andro vokatry ny fandoroana solika ka tsy mahatamana sy tsy mahavelona ireo biby sy ny zavamaniry. Efa natsidika teo ny momba ny famoronana ireo tanan-dehibe izay mazana amitehanala sy tanimbary ary antofana renirano.
Vaovao avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra dia notanterahana androany ilay coup de lance etsika fanadiovana nataony avy eo anivony sampana mpamonjy voina ao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra. Tamin'izany ihany koa no nanolorana dabapako ho an'ireo fiara izay mpitondra an'izany. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fanamariana ny 70 taona nijoron'ny sampana mpamonjy voina teto Antananarivo moa izao etsika izao. Germaine Menjanahary sy Tahiriniana Ranarinirin. Ao anatin'ny ezaka fankalazana ny 70 taona niorena ny vondrona mpamonjy voina amin'izao fotoana izao. Etsika maro no nitanterana nandritra izany. Raha ny androany Sabotsy 4 ny volana Aogositra dia natomboka vao maraina mangiran-dratsy izany tamin'ny famoaza mandry na ny karavanina izay nataon'ny fiarabe mpamonjy voina mihodina ny tanàna na rahana azakazaka mba ampafantarana ny mponina fa misy ny mpamonjy voina miaro sy mitsinjo azy ireo isan'andro isan'ora. Nanadio tamin'ny alalan'ny rano sy kifafa ny faritra tsara lalàna sy anarakely ihany koa ireo mpamonjy voina ary nanome dabapako ho an'ireo fiara-pitatitra izany izay miditra eto an-drenivohitra. Izany natao dia ny mba tsy anarinarina ireo mpanjifa ny fako etsero intsony satria Antananarivo no renivohitra Madagasikara ka tokony atao fitaratra. Ny asa vonjy-voina dia miankina amin'ny fahatanjahany vatana sy ny saina dia natao izay fanatanjahantena izay. Diovina sy nalamina ihany koa izany ny lakasiera izay misy anay mba ahafahana mandray anjara amin'ny fanadiovana any velany. Nofaranana tamin'ny fanabeazana ny mponina ny etsika mba ikajiana sy itandrona mandrakariva ny fahadiovana ka ho tanàna madio sy milamina ary mateonina Antananarivo renivohitra araky ny vina ny ramatoa ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana. Tontolon'ny lamaody sy ny famoronana indray no andesin'ny Jessica Miray anao ato anatin'ity fanadiadiana ity. 70 taona izao no nifototra tamin'ny asa famoronana sy fanjairana itsiry. Lamaody ny manango no tena amin'ny endriny rehetra no anisany tena mampiavaka azy indrindra maneho ny maha-malagasy izany. Andesinay mitsidika ny andavanandro ny tsiry ary ianao ato anatin'ity fanadiadiana ity. Ny taona 2000 no nanomboan'ny tsiry niditra teo amin'ny sehatry ny matianina amin'ny famoronana lamaody. Taorian'ny nanaovany fifaninanana mikasika ny famoronana izay nahazahoany ny laharana voalohany. Tsy dia nianatra mikasika ny zaitra loatra nefa itsiry fa mpanjaitra ny reniny ka lasa nahay ho azy teny izy. Ny fitafiana maneho ny maha-malagasy misy petako fe tahaka izao no tena tiany. Ary ivelan-draha teo itsiry no mipetraka ka any no ampiratiany ny asa tanany. Ary ny akanjo manana ny mampiavaka azy toy izao no tena tiany vahiny raha ny fanamafisany tsiry hatrany. Tsika malagasy manana akora miavaka dia tiako ilay izany hoentina sady tiany vahiny zany ny zavatra vitantsika malagasy. Dia izay no tiako asongadana zany hoentinay mandeha makany zany. Misy amin'ny akanjo foroniny tsiry no azo anaovana sy azo jifaina tsara. Misy kosa ny aingam-panahy sy natao famparatiana fotsiny ihany. Toy ity akanjo antsoiny hoe voromboly ity. Fa inona tokoa ary izany no akanjo aingam-panahy e? Nangalaka inspiration kasika ny voalohany indrindra aloha ny tontolo. Rena inspiration kireny zao Madagasikara, tiako Madagasikara dia zavaboary ato Madagasikara natao voromboly. Dia ilay vorombola iny zao aingam-panahy anankiray manina mora hanao akanjo mikasika vorombola dia kireko iny izy mavorombola anazy. Ohatr'izay koa ny tanamasoandro. Tsika ny anisany manana tanamasoandro dia iny kireko anazy manina mora manao akanjo tanamasoandro. Arakaraka ny zavaboary hitako izany no nanomboka inspiration. Mandalo eto Madagasikara itsiry amin'izao. Nanararaotra ny diany izy ampiratiana ny asa tanany. Samban-draha teo izy no maneho ampahibe maso ny fikarohany. Tanjo ny filatrona nataony ihany koa ny ampahafantarana amin'ny malagasy mpamorona toa azy izay sahirana amin'ny fitadiavana lalam-barotra fa manampy amin'izany fitadiavana lalam-barotra izany izy. Toy ny fanefasana ny entana ny ivelany. Efa misy raha teo ny fikambanana miahy ny famoronana lamaody toy izao any amin'ny quartier misy azy any Frantsa. Azo atao tsara araka izany ny mifandray mivantana amin'ny tsiry ao amin'ny tambazotra Facebook. Tsiry Tsaondra Rakoto Malala.
Iny momba ny lamodiny ihany koa nandesitsika namarana ny vaovao tamin'izao matinal izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany azadina ny fandarana ahoana marina izay aranao amin'ny alahady amaray manomboka amin'ny valora izany ny matinaly hatrany moa ny loha hevitra manodidina ny fambolena vary sy ny toekarena malagasy no andesina anao anatiny izany fandarana ahoana marina izany. Samy tsara indray atsika jiaby any tokantrano any mametraka ny veloma mandrapitapa.